Akatoko ny asaramanitra tokoa isika dia tsy nanadino ireo olona sahirana amin'ny fokontany Ankorondrano atsinana ny vondrona WM amin'izao asaramanitra zao. Nampifaly sy nanome sakafo indrindra fa nizara arendrina sy bodofotsy ho an'ireo zaza hatrany amin'ny 420 ny vondrona tamin'ity androany ity tetsy amin'ny fokontany Ankorondrano atsinana. Toy ny efa fanao isa-taona, mahatsiaro ireo mpiarabelona amin'ny sahirana izay mila fanampiana ny vondrona WM. Tonga nanome hafaliana ireo ankizy madinika ny groupe WM androany tetsy amin'ny fokontany Ankorondrano atsinana izay notarian'ny ramatoa Juliana Andriambelo. Ankizy miisa 420 avy ao amin'ny fokontany Ankorondrano atsinana no nozarainy ny vondrona WM arendrina sy bodofotsy amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena izao. Ankizy manomboka eo amin'ny 9 volana ka ny 420 taona. Ankoatra ity fizarana ity dia mbola manome sakafo ireo ankizy avy eto amin'ny fokontany izy ireo isan'andro. Sakafo isan'andro latsinainy ananas totokena zany zay fangarony taona zany fa misy totokena hena vodiny zareo dia misy desera koa talata sosisy tsaramaso misy desera lavia légume dia misy desera orta dia lakamisy lasopy fotsiny tsisy desera dia zoma voamaina voamaina isan-kerinandro zay dia misy ronono sy mofotopena vita ilay sakafo dia mofotopena tapaka sy mofefana. Hita ny soritra tamin'ny endrik'ireo ankizy indreny hafaliany. Petraka ny groupe WM ny solitena ny fokontany izay nahitana ny filohan'ny fokontany no ireo zava-bita vondrona WM marobe teo amin'ny fokontany Ankorondrano atsinana hatramin'izay ka hatramin'izao. Zava-dehibe tokoa izy ary tsaroana ankehitriny nandritra izay taona maro zay fa tsy manam-bolonay anareo. Ny fanomianay dia miaravano anareo eo amin'ny fitantanana sy fahavelomana. Raha ianareo manana manakariam-pahasoavana ane hanao sakafo soavan'ampy avoroborobo manakariva ny fahasalamana sy ny tanjaka na ara-batana zany leo mahaolombelona na amin'ny orinasa. Tsy voasamba no nanao hetsika tahaka izao ny groupe WM fa isa-taona isaky ny Noely sy ny fetin'ny fahaenina amin'ny 20 Jona dia mahatsiaro ireo ankizy eto amin'ny fokontany izy ireo. Tsy mijanona eo amin'ny fety ihany ny asa soa ataon'ny groupe WM fa misy ny fanomezana sakafo isan'andro an'ireo ankizy madinika ireo.